Mahery manandafy nidoboka ponja vonjimaika amin'ny Tomasina. Vidiny lavanilina eto Madagasikara midina hatramin'ny 900 ny kilao. Marary ny tokona tany Tomasina efa endrika tsy rariny hoy ny syndicat ny paramètre. Miraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray tonga atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao MBS izao ianao amin'ity Zoma 20 Jona 24 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay amin'izao farany herinandro zao anaraka indray ny fotoana ny fampalalam-baovao. Nitatitra mahakasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara no entina amintsika ety am-piandohana. 70 ny tranga vaovao tamin'ity androany ity ho an'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus avy eto Antananarivo sy avy any Tomasina avokoa ireo tranga ireo. Mitotaly ho 770 sy 700 ireo olona marary ny coronavirus nanomboka tamin'ny volana Marsa makaty ho an'ny olona eto Madagasikara ho an'ny olona mitondra izany. 530 kosa anisan'ireo olona sitrana vaovao tamin'ity androany ity izany hoe mitotaly ho 770 sy 700 hatreto ireo olona efa nahitana fahasitranana ary mbola misy 330 sy 700 ireo olona manohy fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Amin'ireo olona manohy fitsaboana ireo dia misy 9 mbola marary mafy amin'izao fotoana izao. Raha ny tatim-baovao farany 30 no isan'ny olona nodimandry. Fa lafim-baovao hafa kosa indray any Tomasina any dia nisy ny fakanambavany any Mahery manandafy androany tany Tomasina misy ny vaovao momba izany. Ny andindin'izay avetrany. Tamin'ny iray ora tolakandro androany no nahitra amponja vonjimaika any amin'ny fonjana Ambalatavoangy Mahery manandafy. Fanalana baraka tamin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera na diffamation publique à l'aide d'un support informatique no antony fiampangana azy. Raha ny fantatra dia nisy ny fitorinana napetraky ny loholona Benes ary San Sébastien tamin'ny fizarana vaovao tamin'ny tambazotra fa maty ity farany. Androany no tontosaina ny fakanambavany any Mahery manandafy ary izy izao nahiditra amponja vonjimaika ny Toamasina izao. Mbola tsy fantatra ny daty anatanterana ny fotoam-pitsarana azy raha ny vaovao. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika niakatra fitsarana androany teny amin'ny pôle anticorruption na ny rafi-pitsarana manokana amin'sahana ny raharaha kolikoly ilay atao hoe paky ny tompona andraikitra eo anivon'ny tsenam-bary-panjakana izay misahana ity raharaha ity moa dia mbola andrasana ny raharaha. Ratsaivina dia tantara nisy fividianana vatomamy ho an'ireo mpianatra manerana Madagasikara mitetina 4 miliara ariary tamin'ny volana melasa iny izay antony ny akaran'izy ireo amin'atin'izao raharaha-pitsarana izao. Ny ministry ny fampianarana teo moa no anisan'ny voatontonona ao anatin'ny raharaha. Ivadika lafim-baovao hafa isika raha miresaka niny fanabeazana sy resaka raharaha 4 miliara ariary iny niakatra tamin'ny tambazotra serasera androany ny filazana fa misokatra ny compagnie Air France izay tsy mitombina anefa io fanambarana io araka ny fanadihadiana izay natao. Jessica Mira sy Tahirinaina no nanao ny angom-baovao. Mitotongana izay tsy izy amin'izao ny vidin'ny lavanilina eto Madagasikara araka ny lahatsoratra navoaka ny mpanao gazety ara-toe-karena iray Anabelsense. Raha 2 ariary ny iray kilao ny lavanilina ny taona lasa teo dia nahitana vidinany hatramin'ny 100 izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izany hoe lasa 7 alina ariary ny iray kilao amin'izao. Noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany moa ny tena antony lehibe mahatonga io fitotonganana io izay tsy ahafahan'ireo mpanjifa mividy lafo ny lavanilina. Akoatra izay dia misy ihany koa ireo antony tsy azo anoharana hafa. Eo aloha ny mbola tsy hisokafan'ny sisy tany ka tsy ahafahan'ireo mpandraraha manondrana ny entany any ivelany fa eo indrindra ny fihotazana ny vokatra mialohan'ny fotoana mba hialana amin'ny alana lavanilina. Ny varotra lavanilina dia voasokajy anisan'ireo vokatra mampidi-bola be indrindra amin'ny toe-karen'i Madagasikara. Kanefa noho ireo antony maro voalaza teo ambony dia tsy afa-manoatra ireo mpamokatra sy ireo mpandraraha. Raha saivina dia ny volana oktobra ho avy izao no tokony hiakatra ny vokatra lavanilina avy any amin'ny tapany avaratra andrefana. Hatreto dia mbola sarotra ny hametra ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny Covid-19. Amin'ny mainginy foty ny afantarana. Nantenan'ny fiaraha-miasa avy amin'ny ministera
mpandrarà mbarika any amin'ny fahasimbany toe-karena tanteraka idrain'izy ireo izao. Iverina eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika ao an-tampon-tanànan'ny Toamasina ao. Nitokana teo anoloan'ny Draine Atsinanana ny mpampianatra tsy miankina atao Toamasina atao tamin'ity androany ity. Ny fangatahan'izy ireo dia mbola tsy nivaly hatramin'izao, izay indrindra no antony fitokonana MBS Toamasina. Jessica Miraisita irinaina. Raha ny marary ny Covid-19 tao Analamalotra Toamasina no nitokana omaly dia anjaran'ny mpampianatra tao amin'ny sekoly tsy miankina indray androany. Fampanantenana fotsiny natao hatr'izay hoy ireo mpampianatra fa tsy nisy asa tanteraka mihitsy ka manao antsoavy izy ireo. Zao mois de juin zao ny école privée indrindra non confessionnelle dia tao anatin'ny confinement total. Ary tao anatin'izay confinement zay ny école privée reo dia tsy nahazo mesure d'accompagnement. Raha vao tsisy mesure d'accompagnement dia lasa somary herisetra ho an'ny école privée, lasa ohatrany hoe acte terrorisme grave be mihitsy. Tena kenda mihitsy ny école privée amin'izao pendant 4 mois. Ny mpampianatra tena tsisy zavatra raisina mihitsy, tena mafy be le izy dia tena tokony jerena zay zavatra zay. Raha tsika manao zany Nippon zany iry zareo reo dia miteny hoe ny mahapotika firenena ozy dia tsy ny daroka bomba, tsy ny famonoana olona, tsy zany ny tena anahirana. Fa raha ohatra ozy ka kitihana fotsiny ny fanabeazana dia efa potika ilay firenena. Noho izany nohony ny fanabeazana zany dia mangataka zay hoe mba tena avela hianatra ny ankizy. Efa nisy monifiaonana tamin'ny délégation-n'ireo mpampianatra tamin'ny gouverneur, ny préfet sy ny bentanàna ny Toamasina. Ny gouverneur no milaza fa anao tatitra eo anivon'ny gouvernemanta ny herinandro avy io. Ziranazy nandeha hoe hagnano vakansy andafy fa hagnatsarana ny zampianazana bahoaka dia lasa sorona be zany ho an'ny tany-tsekoly sy ho an'ilay mpampianatra hitady-zavatra hagnatsarana zana-bahoaka fa matetika lasa kilabao le izy. Zay natonga antsika hoe andao antsika mba hitambatra, mba hangataka ary mba hiteny amin'ireo solitena mpanjakana reo mba ho fantajareo fa ny sekoly tsy miankina nge tena miasa mafy amin'ity fampandrosoana satria zany ny 74% ny eto Tamatave nge ny sekoly tsy miankina. Raha ohatra ireo sekoly tsy miankina ireo rehefa atao kilabao aiza ho aiza ny zana-bahoaka ny zanaka Tamatave ve efa neritreretina sanatria zany ho atao docker daholo dia tsy zay mihitsy ny tanjonsika mpanabe fa mba ny tanjo dia hoe amin'ny fotoananjareo agny mba hitondra ty firenantsika ty dia zay zany le tanjo. Manoloana ny fitokonana izay nataon'ny marary ny Covid-19 tany Toamasina omaly dia naneho hevitra androany ny syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana ny antoerana. Njava-ndrema efa sy tahiriny eny mitondra ny vaovao. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ireny zava-nitranga tany Toamasina ireny. Ny tokona antsy ireo marary ny coronavirus tany antoerana noho ny tsy firarahin'ny tompona andraikitra azy ireo. Ny sakafo tsy zarizary, ny valin'ny fitiliana ela loatra, veriasina ny marary. Dia manoloana izay indrindra no ataoko hoe ho anay manokana dia tsy mametsaka izay ireo olona ireo raha toy izy ka manao hetsika fanairana satria ny antony dia hita taratra izay hoe tara loatra ny fahazahoana ny valim-pitiliana izay tokony ho vita ao anatina fotoana fohy andro vitsivitsy raha ela indrindra dia efa tokony hivaly izany fitiliana izany ahafahana mametraka le hoe tia fitsaboana sahaza na hoe efa sitana le tsy marary le olona ka afaka mody izy dia ny fepetra iainana ao anatin'le toerana fandraisana azy ireo dia betsaka ny tsy zarizary ka mampitaraina an'ireo olona ireo. Tsapa ihany koa fa tsy zarizary ny fomba fitantanan'ireo tompona andraikitra ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara, indrindra fa ireo marary automaty. Fa ny zavatra misy ary mampitaraina ny akamaroan'ny olona dia ny hoe indraindray zaraina ny fomba mitanily fa tsy misy tsy fitoviana na indraindray zavatra tsy ara-drariny no ataoko hoe marary. Raha ho aty aminay mpiasa manokana dia anisan'ny mampitaraina ary nahatonga an'ireny hetsika isan-karazany nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana ireny dia izay
fiangarana sy tany ilany zay satria everina fa tsy rariny kosa raha ohatra hoe miasa 70 andro na mihoatra nefany ohatra hoe 10,000 ariary no menany piasa fahasalamana na amin'izao akatoko ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny fahaleovantena izao dia manome fahafampo ho an'ireo mpanjifa azy ny orinasa AAA araka ny fanadihadiana izay natao androany. Inory fitiavana sy Andra Kotomalala no nanao ny angom-baovao. Manana tombony manokana mpanjifa ny vokatra Tico amin'izao andro vitsy tsy gadona ny fetin'ny ray izao misy ny fihenam-bidy ho an'ny vokatra 3 karazany ho azy ireo. Amin'izao fankalazana fetin'ny fahaleovantena ny fetin'ny ray izao dia fantatrareo mpanjifa ny vokatra orinasa Magro AAA fa misy ny fihenam-bidy izay ataonay manomboka androany fihenam-bidy goavana manoloana reto produit izay manoloana reto toy ny fromage, ny yaourt ary ny jus en brique dia manasa antsika rehetra hanjifa ny vokatra orinasa Magro fa misy ny fihenam-bidy miandranareo izay atao amin'ny Magro. Tsy ny Magro be oririka ihany no ahitana azy fa eny amin'ireo M Shop ihany koa. Akatoko ny asaramanitra sy akatoko ny fetin'ny ray izao zany dia manao promotion be izay atao amin'ny orinasa AAA. Ao anatin'izany izahay société M Shop boutique. Amin'izao akatoko ny fety izao dia reto entany reto zany tena misy fihenam-bidy be mihitsy atao aminay toy ny fromage biba, toy izany koa ny jus en brique, toy izany koa ny yaourt. Fihenam-bidy be tsisy ohatr'izany ny yaourt atao aminay parfum coco vanille. Manana point de vente anankidimy zay eto Antananarivo ny M Shop boutique Bel Air, toy izany koa ny M Shop boutique Ambatomainty eo akaikin'ny firaisana fahadimy, ny M Shop boutique Ambanidia lalana mandeha fiangonana FJKM Miandrarivo Ambanidia en face ny Otiva, ny M Shop boutique Anosy face ny Sonatra, ny M Shop boutique Itosy any amin'ny farany bus 133 Itosité. Ho anareo izay tsy afaka mandalo na miantsena any amin'ny M Shop boutique dia aza misalasala mitsidika ny pejy M Shop boutique fa izahay dia manao vente en ligne. Ho anareo be da be nany hoe mba hanokafana M Shop boutique manodidina ny Ampasapito, Ivato, Ambohibao dia ampitany gare routière Ampasapito. Tsy ho diso anjara ny fihenam-bidy ity ihany koa ny mpivarotra rehetra nao. Niparitaka eran'ny tambazora tserasera androany ny filazana fa efa misokatra ny kompania Air France tsy mitombina nefa vaovao io araka ny fanadihadiana izay natao. Omaly no niely tamin'ny tambazotra tserasera ity vaovao mikasika ny fisokafan'ny kompania ny Air France ity. Niverina ny sokatra hoy ity fanehoan-kevitra ity ny vol ny Air France ho an'ireo izay mikasa ho aty Madagasikara. Ho an'ireo nanao famandriana tamin'ny Ethiopian Airlines kosa no mila mitandrina satria ny liaison tana A10 na A10 tana ihany no mbola annulé hoy hatrany ity fanehoan-kevitra ity. Miantso ny olona mihitsy azy ity fanehoan-kevitra ity ny ho tonga anantona haingana ny kompania. Nanao fanadihadiana mikasika ity vaovao ity ary izahay fantatra ary fa diso ity vaovao ity na fake. Tsy mbola misokatra velively ny zotra amin'ny kompania Air France araka ny nambarany loharanom-baovao iray. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay teny Vatoteny ny amin'ny ANC Ivato sy ny ANC Palace. Misy ny vaovao momba ny fananany ramatoa Claudine Razaimamonjy. Asin'Andriamalala sy Toky Ramalolahy. Ny fiandohan'ny volana martsa lasa teo no natao lavanty ny fananany ramatoa Claudine Razaimamonjy saingy entana vitsy ihany lafo tamin'izany. Nokiazan'ny fanjakana matsy ny fananan'ity vehivavy mpandrarà sady mpanolontsaina ny filoha teo aloha ity. Ny volana martsa ihany tena ndraisanareo mpanakanto sy teratany vahiny tokamonina avy any ivelany noho ny coronavirus indray ity hôtely lehibe etsy Ivato ity ary naverina tao anatiny ihany koa ireo entana nikiazan'ny fanjakana. Namerina tsikelikely ny asa fanaony ny hôtel ANC sy ny ANC Palace rehefa lasa ireo natokamonina tao. Saingomaly tena naverina nokiazan'ny fanjakana indray ity hôtely lehibe ity ary tsy misy afaka miditra ao anatiny satria misy mpitandro filaminana miambina ny ao anatiny. Tokony mahaly atoandro ny tonga teo ireo
wisesiny import reny dia nanidy ny trano efa nisy entana rain'izareo tany amin'ny voalohany ny entana efa niraisin'izareo lisy zany daholo le izy dia naverina satria zahay tato nandray confinement reny dia efa naverina dia alay zany mieritreritra efa misokatra rezikanjo omaly any dia tonga taty zareo nanidy an'ilay trano fa tsy fantatra aloha zany hoe inona ny tena antony ny entana lasan'izao teo efa naverina zany ny akabehazany fa nandraisan'ny confinement iny fotsiny a dia zay tsy aiziko hoe inona zany le hoe nandraisan'ny confinement ve namerana n'le entana sa ahoana to dia tonga zareo teo amin'ny efatra teo tsy nampiseho taratasy to dia ny vavahady anankiroa nibahagnana dia ny responsable tadiavany zareo nefa misy hoe azo atao hoe responsable ihany teto solon-tegna dia olo hafa tsy hay hoe iza le responsable tadiavana dia tena mitady gidragidra zareo zany dia tsy fantatray dia inona ny atao dia hatramin'ny client tato ny sakafo a tsy avelan'zareo mivoaka ny tobila nefa mpapia madio tsara dia miandry ny huissier zany ny huissier nefa centre miferiny tonga dia zany zava-nisy teto na ny client ra nasa stressé daholo ny client-nay tato maro ireo mpiasa ao amin'ity hôtely lehibe no very asa tsy fidiny amin'izao fotoana izao mamela ny coronavirus ary mbola manamafy izany koa ny fahaverezana asa ny ankamaroany reto mpiasa ny ANC hôtel ireto dia saika avy any amin'ny faritra avokoa tsy afaka mody noho ny tsy fahafahana mivoaka ny faritra Analamanga. Avy eto amin'ny faritra Analamanga sika dia ndeha ikisaka any amin'ny faritra loatra mangoro iny. Avy taraina ireo sofokotany ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao noho ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny karama nandritra ny volana maromaro. Ny namana mpanao gazety ny MBS any Antoerana ny Randrena Rivony no mitatitra ny vaovao. Matsiaro tena atao ankilabao ankehitriny ireo sefokotany atao anatin'ny renivohitry ny faritra loatra mangoro tao anatin'ny 12 volana izay dia tsy ary nahazo intsony ny tambo-karamana izy ireo ka manaitra ny tompon'andraikitra ankehitriny. Milaza ny makasika izay indrindra ny filohan'ny fikambanany sefokotany eto Ambatondrazaka andreo matoa Razaka Mamonjy Aja Mazarin. Ny mampianaranay eto amin'ny commune Ambanivohitra Ambatondrazaka izay rahanay amin'ny sefokotany lefitra ato anatin'ny préfecture ary ato anatin'ny faritra loatra mangoro dia ny sy mbola fahazahoanay ny tambo-karamanay efa ho eritoana amin'ny volana Jona ity. Efa nisy fanatonana ny tompon'andraikitra voalohany ny taon'ny gouvernorat efa ho 3 volana angamba zay na 2 volana sy tapantena nataonay tao ary dia efa nifampiresaka tany amin'ny tompon'andraikitra tany amin'ny TG na trésorier général dia efa nisy karakarana zay efa nilazaintany efa natao nefa dia hatramin'izao dia mbola tsy tonga zany famaizana tambo-karama zany. Anisany miasa mafy zay sefokotany dia zay indrindra no mahatonga anay avao hoe mba mitaky ihany zay tambo-karama zay satria sady tsy mahita an'ilay hoe tosika efa meno ny tsena mora fa tapaka mora ny kalitsisa zany koa mbola tsy fantatra koa tsisy zany. Moa ity filohan'ny fikambanany sefokotany eto Ambatondrazaka ity fa rehefa mila serasera amin'ny vahoaka ny mpitondra dia maikery maniraka ny sefokotany sy ny lefiny fa rehefa mba mitaky ny zoany kosa nefa ny sefokotany dia mini manintsy tadiny ny mpitondra fanjakana. Ivadika eo amin'ny vaovaon'ny fitanterana kosa isika. Mizara roa ireo toerana ahafahana maka ny fahazahon-dalana manokana mandritra izao amin'ny ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao dia ny eny amin'ny CCO Ivato zany sy ny Etsy Antotapenaka izay efa misy ny avy eo amin'ny ATT. Tsy mbola misy mazava tsara kosa nefa ny fakana ny fahazahon-dalana manokana amin'izao fotoana izao. Lorette Berton sy Andry Rakoto Malala. Ny fahazon-dalana anao ny évacuation sanitaire ihany no angatahana mivantana eny amin'ny CCO Ivato amin'izao fa ny fahazon-dalana hafa rehetra dia eny Antotapenaka. Tsy ny fiaran'olon-tsotra rehetra ihany koa no mahazo izany fahazon-dalana manokana izany fa tsy maintsy amarinina ny antony manokana ivoahana ny faritra Analamanga ankoatra n'ireo entana. Ny ministra ny intérieur efa nanambara fa izay olona le olona miainga amin'ilay faritra Analamanga zany hivoaka eto na hiditra eto sy amin'ireo distrika efatra reo dia tsy maintsy mangataka fahazahona. Zay zany fa ny no azo atao dia eny amin'ny CCO no anaovana an'izay fangatahana zay na eo amin'ny gare routière Makia eo amin'ny Antotapenaka. Afaka miasa eraky Madagasikara hafa-tsy ny eto faritra Analamanga
distrikany Moramanga, distrikany Toamasina voalohany faharoa ary ny distrikany Fenoriva Tsinanana. Ireo zany dia mbola tsy miasa ny zotra régionaly sy ny zotra nationaly amin'ireo. Ny mampiasa ny autorisation iny amin'ny antony hafa ankoatrany matoa zany izy nomeny iny vao marika tsara hoe zao efa misy fepetra tsara hoe tia ny antony rehefa avy eo zany vitany hoe sazy ara-panjakana fotsiny no azo atao, tsy voatery fourrière. Jereo le loi 91/011 any amin'ny article 18 angambany izay raha tsy diso ny tadidiko anazy. Fa rehefa en état d'exception ny firenena anankiray dia izay mandika ny fepetra rehetra raisina mandritra ny état d'exception oa dia azo entina eny amin'ny fitsarana. Zay le hoe tsy vitany sazy ara-panjakana fa azo atao koa ny sazy ara-keloka. Olona manodidina ny 80 hatramin'ny 20 isan'andro no tonga etsy Andotapenaka mangataka ny taratasy fahazon-dalana manokana hivoaka ny faritra Analamanga. Ny 70 isanjaton'izany dia noho ny antony fandehanana mandevina ivelan'ny faritra na ny aka ny fiarana voaka ny faditserana ny Toamasina na ihany koa ireo antsoina hoe prestataire orinasa natambazotra izay anatanteraka fanamboarana maika any amin'ny faritra. Ireo rehetra ireo dia tsy maintsy mitondra pirofo mitombina avokoa izay vao mahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny ATT. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao ny fitaterana izay hatrany isika, tsy isan'ireo voakasiky ny fanakanana ny fiara mpitatitra entana mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga. Misedra olana goavana nefa ireo mpitatitra mitondra entana makany amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny sy ny lalam-pirenena fahaefatra. Lorette Berton, Andra Kotomalala. Misy akony lehibe eo amin'ny andavanandro ny malagasy ny fiaton'ny fitateran'olona teto Andrenivohitra tato anatiny ame anara-pahasalamana. Fiara amanjatony maro no voatery mijanona tsy miasa noho ny ame anara-pahasalamana. Tsy maintsy mamelona ankohonana nefa izy ireo. Tsy vitsy araka izany ny olona manana fiara mitatitra olona teo aloha no nanova paikady mihitsy. Tômôbila le fanay ty zany zao dia mandeha amin'ny arena 4 Tananarivo Ambatoany namadika papier mihitsy zany zay tomana entana. Tsy naka autorisation fa papier mihitsy no vainatao. Nanao patate vaovao dia nanao visite technique vaovao. Tomana le entana fotsiny satria zany zay le sofieranay zany dia hiasa dia izy moa hoe entana fotsiny no entana. Zay aloha zany zao satria le mamadika le papier koa mbola vola be dia ho an'izay afaka manao fahafahana ihany. Ny mpandefa entana sy mpandray an'le entana lefa tsy maintsy mifanararotana raha par rapport to amin'ny tao anatiny zany dia karanake satria tsy mitondra olona le tômôbila fa entana eny manokana eto fotsiny zao folo zany zay dia fanao sady valo amby folo zany. Mahavelotaraina ny mpamily mpitatitra ny fifehezana azy ireo eo amin'ny fetran'ny entana azo nentina indray mandeha. Miantobilina araka ny fomba fiteny manko ny mpamily raha mitondra entana tahaka izao. Ny tarainan'izy ireo ihany koa ny fihetsika ataon'ny mpitandro filaminana sasansasany eny amin'ny lalam-pirenena. Mekandrefana zao sarotony be rehefa manisy entana any ambony tafo nefa mifasan'ny karamamena tsy afaka manisy entana any ambony tafo tsy oro mandidy dia misy samy hafa ve le lalàna. Hoe lalàna mena tsy moa hafa ny lalàna mekandrefana hafa dia ny olona velomy tony tômôbila raha itony tsy latsaky ny olona hoe 10 raha kely indrindra. Satria ny tompo tômôbila mivadiny sofera ny mpanera sy ny sofera mpanampa. Dia koa ty zany raha ireo rehetrarehetra ireo rehefa reo manana olana daholo reo sofera. Ireo rehetrarehetra ireo erarysy ireo zany manana olana daholo reo dia tsy maintsy mifamelona le sofera sy ny gisete sy ny rehetrarehetra. Ny entana azo entana dia misy limity. Lao le mba hiasa le olona satria raha mbola kitihana indray le ty maty le mpitatitra. Ny ety inge tsisy entana mbola raisim-bola reo fa dia fany reo vao raisina. Dia le sofera le mpitatitra no miezaka mamany olona le mpivarotra. Zay zao tsisy gazoalina tsisy volameny tompony entana fa any voapena dia sofera mamany olana dia mba mamean'ireo bandy kely miasa rehetrarehetra tsy manana hoanina sy fa meno zany le zavatra tsisy mandeha rehetra fa ny angatahana dia zay mba tokony ataonareo mitovy le tokony atao fanjakana mitovy le lalàna fa samy karana afaka mitondra entana any ambony tafo maninona fa maninona ny ety Andotapenaka ny tsy mahazo. Totosa ampilaminana androany maraina ka hatramin'ny tatao vovonana teo ny sitina izay nitanterahany antoko otrikafo sy ireo pombazy izay natao teny manoloana ny masofo frantsay teny Ambatomena moa izany tamin'ity androany ity. Asin'Andriamalala sy Tokiramarolany nanao ny fanadihadiana teny an-toerana. Nanjavona tsy hita ny fampiarana ilay fakakevitra nataon'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny CCI Vato momba ny famerenana ny nosy malagasy.
tsy misy mahafantatra ihany koa ny tena votoatin'ny fifampiresahana tao amin'ny mahasovin'ny frantsay sy ny minisitra naraham-bahiny malagasy volana vitsivitsy lasa izay. Aiza ho aiza ny fiaraha-mientana sy firaisankina malagasy momba ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo mila misokatra amin'ny fanjakana satria tsy vitan'ny rery io. Na izany na tsy izany kosa ary nefa dia izay ohatran'ny mahatsapa ny ohatran'ny somary tsy fantatray hoe paikady ve sa mety fahalaina na sa resaka fotsiny tsy fantatray ilay izy fa mangina mitondra fanjakana satria raha miresaka fahinina amin'ny roapolo volana Jona efa andro vitsy anie izany fa tsy hoe taona vitsy akory na volana vitsy satria efa fasivy amby folo ny volana Jona tsika anio. Izay izany no mahatonga anay mampahatsiahy mitondra fanjakana hoe nisy zavatra anie nampanantenainareo ianao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy miverina amintsika ireo nosy malagasy ireo mialohan'ny fahinana amin'ny roapolo volana Jona. Izay izany mahatonga anay mampahatsiahy hoe nisy an'izay lazainao. Andrasana araka izany ao tanteraky ny filohan'ny repoblika ny famerenana ireo nosy malagasy ireo na tsy mialohan'ny 4 Jona ho avy izao araka ny efa nampanantenainy tamin'ny vahoaka malagasy. Miamaro ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao nefa toa mbola tsy hita taratra, tsy hita soratra mihitsy ny vinan'ny fanjakana ny anamboatra sy anarina ireny lalana simba ireny. Nomena Andriamana Misata sy Tokiramarola no nanao ny fanadihadiana. Efa tsy vaovao intsony mahita lalana simba eto Antananarivo. Efa ela be ireo taraina saingy tsy misy mihaino. Miamitombo anefa ireny toerana ahitana lalana. Efa mitovy any ambanivohitra aloha izy amin'izao raha ny tena marina kopotika aby ny lalana eran'ny Antananarivo rehetrarehetra. Tena fiantraikany amin'ilay mpampiasa lalana misy ny lasa midina anaty arabe mahitra amin'ilay trombotrombo trottoir amin'ilay lavadavaka izay ale rehetrarehetra efa mitovy any ambanivohitra mahitra. Io zany anazy izay le fampanantenana izay ny rehetrarehetra ny rehefa mitady seratra mety mampanantena daholo amin'ny vahoaka madinika le tsy mandady arony. Fa rehefa tonga eo izy dia adinony ile hoe rehefa tonga ny tiako dia adiniko ianao fa fomba daholo na zazao arany afaka mampanantena hoe ambarika ianao apakary amin'ny rova ianao na ohatr'izany fa rehefa tonga eo dia adiniko ny zavatra rehetra izay le hoe mampalahelo ihany ny vahoaka madinika. Le lalana zany tena enjana be fitonjana tsy mijery le lalana mihitsy ny tena marina zany. Zaho mba matetika fampiasako moto ihany ana. Simba ny tena pont amin'ilay lalana gokagoka zany pont inona roulement simba daholo ny amortisseur inona be be sarety inona 67 etsy amin'ny havana 67 ety amin'ny posta danger daholo ny lalana. Nandritra ny tatitra mahakasika ireo fandarana sakapoben'ny fanjakana izay notanteriny Andriamatoa Prime Ministra ny 15 Jona lasa teo dia voaraikitra tao ny resaka fanamboaran-dalana amin'ny faritra 2 nolazan'ny Prime Ministra fa 10 kilometatra ny farafakely ny isam-pakitra no vitaina amin'ity taona ity. Asa raha tafiditra amin'izany viny izany ireo lalan-dratsy eto Antananarivo tena mampitaraina. Ahoana tokoa moa ny inona fa ho vita ny any alavitra any raha ny eto masomaso sy akaiky ireo braom-panjakana fohy be aza ohatran'izao. Ndeony amin'ny lapa-maitso nanosy-kely kosa isika ao anatin'ity lafim-baovao manaraka ity. Lany nasimpanitsina teo anivon'ny antenimieran-doolona androany 10 Jona 2024 nandritra ny fivoriana azon'ny be sy ny maro ny atrehana ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra efatra tsipika 2024 tamin'ny 2 Oktobra 2024 izay mikasika ny lalàna amin'ny feno serasera. Miisa 7 ireo fanitsiana noentina teo anivon'ny antenimieran-doolona tamin'ity volavolan-dalàna ity. Anisan'izany ny fandrarana ny famoahana mpanao gazety, ny adievitra, ny tatitra na ny zavatra hafa tampoka tamina fivoriana tsy azo atrehan'ny be sy ny maro ny eo anivon'ny androm-panjakana ny Repoblika, ny fivoahana izay nampitiditra tao anatin'ny andininy fahafito vaovao, ny andininy fahenina amin'ny volavolan-dalàna io, teo ihany koa ny fanovana, ny nampidirana tao amin'ny andininy fa520 bis vaovao, ny andininy fa13 izay mamaritra ny fomba fiasa sy ny fomba fiasan'ny Brown ho lavitry ny mpanao gazety izay nakatony olon'ny Madagasikara fafidiana amin'ireo mpanao gazety mpikambana sy voasoratra ihany ary mpikambana mandrafitra ao anatin'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Izany moa natao mba hampirindra ny asa sahanina ary nambarany filohan'ny antenimieran-doolona fa misy fetrany fahafahana mamoaka vaovao ary ny fahalalahana amin'ny teny ary ny fahalalahana maneho hevitra izay fototra.
ivadika trangam-piarahamonina kosa indray isika ny lanja sorambavety manoloana ny lapantanana Analakely androany ireo mpivarotra eo amin'ny tsenany Mahamasina ny tsy famelan'ny commune azy ireo ivarotra no isan'ny antondian'izy ireo teny amin'ny lapantanana tamin'ity androany ity. Jessica Miray sy Tahirny aina. Nitangorona voamaraina nanoloana ny lapantanana ireto mpivarotra eo Mahamasina ireto niaraka tamin'ny sorabaventy. Indrozy mazo ireto mpivarotra ireto tsy navelan'ny commune nivarotra teo Mahamasina. Ifampiresaka amin'ny tompona andraikitry ny commune no antondian'izy ireo eto. Efa zay mangataka eo aloha zay ivarotra mandrapitany confinement dia mangataka toerana amindrananay mpivarotra zay. Le famindrananay tsy misy fa zay esorona. Solution tsy misy. Zay non zay. Mangataka aminay zay hoe mba mety toerana ilay mpivarotra. Zay vahoaka mpivarotra amoron-dalana nalany ianao. Rehefa mahazo toerana ianao dia tsy fantatrotro zay. Mangataka zay. Zay mihindra volana banky, mandofa trano, mandoa ekolazy ny ankizy, zanaka izy lasa tsy mianatra. Mangataka zay mameno toerana. Fa zay rehefa tsy meno toerana zay tsy aleo. Na tonga tsy aleo zay. Fa zay tsy afaka mivarotra kosa dia tsy maintsy miakatra midingana manazy rehefa aleo vahoaka. Ondreo manambady vahoaka mila mivarotra zay. Confinement zao tsy manam-bola ny olona. Miaraka tsy midingana avoavo kosa amin'izao grevina izao raha tsy mahazo valy teny mahafa-po mamera. Raha ny fampitambavao tamin'ny solon-tenan'ny mpivarotra tao arian'ny fisaoran'izy ireo tamin'ny tompona andraikitry ny commune dia mahazo mivarotra indray aloha ireto mpivarotra ireto ho an'ny rahampitso. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray dia andeha ho ampahafantarina anao ny mahakasika ilay tovolahy iray teratany malagasy mizaka ny zoam-pirenena Amerikanina isan'ireo mpilalao ao amin'ny horonan-tsary malaza maneran-tany. Njavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Izy no faly rakotoavana 17 taona izy. Teratany malagasy ny irainy ary vehivavy Amerikanina kosa ny reniny. Gasy misongadina ary sokajina ho manan-talenta raha ifaly rakotoavana. Isan'ireo mpilalao sarimihetsika manana ny maha-izy azy izy ao amin'ny trano famokarana Disney ao Amerika. Efa hitanao ity horonan-tsary ity Tsy vavao aminao ihany koa ity ity ifaly ilay malagasy manan-talenta. Maro ny horonan-tsary efa nolaloviny toy ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Netomar ny taona 2014 Femik ny taona 17 ary ny Niki Rikidiki and Down ny taona 2014. Mbola andrasan'ny maro ihany koa amin'izao ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Secret Society of Second Born Royals izay mbola ahitana ny faly rakotoavana hatrany. Malagasy azy satria maro amin'ireo sary Instagram no mampiseho fa malagasy izy. Izahay eto amin'ny MBS dia mirara ny faly rakotoavana ho tonga lavitra hatrany. Ovaranantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mbola tsy voafetanteraka amin'izao fotoana izao ny valanaretina coronavirus ao amin'ny renivohitra Chine na ao Pekin ao. Ary mbola miparitaka amin'ireo olom-pirenena ao an-toerana ny orooro amin'ny ponina ny mety iverenana izany aretina izany sy ny hiparitahany ihany koa. Njavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Niverina niparitaka amin'ny renivohitra ity na dia teo aza ny fanambarana toerana fa voafeny aretina. Nanomboka ny 13 Jona lasa teo dia olona manana rivo teo eo no hitany lahatra manoloana toeram-pitsaboana maromaro tao noho ny tahotra sy ny fihahina. Mahatratra 500 metatra isan'andro ny alavilan'ny filaharana ary mahatratra 3 hatramin'ny 4 minitra ny fitaliana tao amin'ny olona iray. Raha ny vaovao hatrany dia mba hisorohana ny mety iverenan'ny valanaretina nahafatesan'olona marobe toy ny teo aloha izao ahetsika ataon'ny firenena sinoa izao. Zay ilay tompoko lasy tompoko vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny fampalalam-baovan'ny MBS tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno hatrany ny safidinao manaraka ny MBS na andro na alina ihany koa indrindra ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Manome fotoananao ny fampalalam-baovan'ny MBS ao amin'ny rahampitsoka nefa tsy adinona no manolotra ny sarimihetsika aorianan'izao fotoana iarahantsika eto izao. Ny amin'ity anioalina ity dia ny Austin Power no aroso aminao karazana film comédie izy io ary Mike Myers no ilalao izany. Tenanay metraka mandrapitafa veloma tompoko.